dia maty io ny voalazany. Fa reo olona be dia be izay nanaovany Dorcas sory ao, tsy namela azy ho faty teo, fa nitady hevitra mba hatonga azy hitsangana. Alleluia, alleluia. Dia tsy nanaiky izy fa nafantatra hoe ao akaiky eo le mpanompon'Andriamanitra Petera no anarany. Tsy nanaiky ireo olona izay nanaovany Dorcas sory eo, satria ianao rehefa manao soa dia tsaron'olona mandrakarivo, sady zany. Amen. Aza mba manao ratsy ihany amin'ny fiainana fa tsy tadidin'ny olona zany ianao, fa rehefa manao soa ianao dia tadidin'ny olona daholo ny zavatra rehetra izay nataonao. Alleluia. Ireo olona izay nanaovany Dorcas sory ao tsy namela fa nitady vahaolana, nandray ny andraikindreo, na dia tsy fantany aza hoe inona ny tokony zavatra hitranga eo, hoe mety mbola ho velona ve ty, fa tsy nanaiky ireo olona ireo. Ny kondo ireo olona ireo dia nampaniraka any Petera mpanompon'Andriamanitra, sao le mba misy vahaolana ihany. Tsy nanaiky ireo olona ireo satria ny zavatra tsapany nataony Dorcas tao. Androany ihany koa dia ilaza aminao amin'ny anaran'i Jesosy mba ataovy tsapany olona eo akaikinao io ny fisinao ato anatin'ny fanompona. Ny responsabilité anao raisy foana manoloana ny zava-misy eo aminao. Amen, amen. Ao anatin'ny tokantrano mety misy ray mpianakaviana mbola tsy miasa noho ny amin'ny antony maro isan-karazany dia mbola tsy nahita asa izy ohatra, na mety hoe niala tampoka tamin'ny asany, dia aza tao hoe za ndray zao ny mampidi-bola dia za ny rôlina. Fa mahavehivavy ianao mpanampy tandrify atsika ao anatin'ny tokantrano dia raisina foana amin'izay mampanampy tandrify izay. Alleluia, alleluia. Fa tsy hoe ianao mampidi-bola be dia tsy azo atao nininona tsony ianao zany, satria zany tena mampiditra an'le izy, mba tsy tsikany izany. Alleluia, alleluia, alleluia. Fa fotoana koa nefa banga ny zavatra ao an-trano dia tokony hijoro ianao andray an'izany toerana mampanga zany. Amen, amen. Aza miandro hoe tsy maintsy ramose foana ny miantoka yokolasy, tsy maintsy ramose foana ny zao. Fa ianao any koa araka ireny efa nampianarina antsika ireny. Amen. Mila mandray ny andraikitsika koa tsika ao anatin'ny tokantrano na vehivavy aza. Alleluia, alleluia. Tsy hoe hividy misy zavatra tedavitsika dia hiandry ny ramose foana zasy ianao, fa mba manana koa ampopoe vitany ranona ve dia tsy ho vitanao e. Alleluia. Vitan'io akaikinao io ve dia tsy ho vitanao, fa raisy ny andraikitrao mba tonga ny fiainanao ilamina. Amen. Raisy ny andraikitrao mba tonga ny fiainanao isandratra. Amen. Aza mieritreritra fotsiny za efa nahazo faminaniana isandratra hono ny fiainako rehefa tsy mandray ny responsabilité anao ianao tsy tonga amin'izany, tsy tanteraka izany ny faminaniana, tsy misy zavatra tonga ho azy zany. Amen, amen. Na dia nahazo faminaniana ary ianao androany rehefa tsy raisinao ny responsabilité anao tsy tanteraka izany io. Ianao miandro fotsiny ho tahina hony ahony ny faminaniana, fa ianao aza tsy miasa dia inona ny tahinanao ao. Ianao aza tsy manana eritreritra akory nitady zavatra tao, tsy tahiny zany tsika e. Mila mandray andraikitra zasy ianao. Amen, amen. Aza mipetraka fotsiny hoe za mpianatry ny tompo, za mpianatry dada sy neny, dia hipetraka fotsiny eo ianao fa misy zavatra tokony ho raisinao proportionnel amin'ny toerana misy ianao iny. Fa ndeha samy andray ny andraikitra sika ampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, ampandrosoana ny fiainako sy ny fiainanao. Alleluia, alleluia. Tsy misy zavatra azo maimaimpony zany eto ambonin'ny tany, ary io fiainan'io ngere olona tsy memory zany fa mesarotra e. Fa andeha hiezaka zasy ianao, andeha hiezaka zasy ianao. Alleluia. Mety mbola tsy mananasa mihitsy ianao tonga eto amin'ity toerana ity, teteny aminao fa ny olombelona rehetra dia nametrahan'Andriamanitra fahaiza-manao avokoa. Amen. Tsy misy hoe satria ranona be lobe dia mety ngeda be ngamba ny atodohany ao, mitovy daholo ny ao anatiny io. Alleluia, alleluia. Tsy adinin'ny olona zany ianao mandraka ty nge ny androany hatramin'izao e. Any anatin'ny fiangonana any mbola misy zany fikambanana Dorcas zany. Tsy adinin'ny olona mihitsy ny soa nataony, satria nandray ny andraikitra izy, fatany fa misy andraikina tokony ho raisiny
am'ireo mpiara-mivavaka tamin'ireo. Alleluia, alleluia. Ka zasaina hoe dia mbola omen'Andriamanitra tombonandrom-pahavelomana andehantsika andrainy andraikitsika tsirairay avy. Alleluia. Andraikitra na ao anatin'ny tokantrano zany, na ao anatin'ny fiangonana zany, na any am-pianarana zany, raisiny andraikitra hoe eto amin'ny firenena, raisiny andraikitra hoe alleluia. Betsaka ny olona manambanimbany an'io don io, fa inona moa le don? Fanomezam-pahasoavana. Alleluia, alleluia. Voazarazara ny fanomezam-pahasoavana. Mety tsy hitovy io fanomezam-pahasoavana io ao anatsika tsiraray avy. Misy fahaiza-manao miaraka amin'ilay talenta napetraka-Andriamanitra ao anatin'ny tsiraray avy, izay le fanomezam-pahasoavana. Alleluia, alleluia. Mila aitsika ny miaina an'io fahasoavana io. Inona moa ny loha-hevitra eto androany? Inona ny ao anatinao? Alleluia. Inona ny ao anatinao? Misy talenta ve ao anatinao? Misy zavatra ve tsapanao ao anatinao ao? Amen. Anankifolo ny isan'rantsana fa tsy pokaty. Alleluia. Tsy pokaty zasy anao. Inona ny ao anatinao? Laingany devolana zany hoe tsy manana ninina hay zany e. Laingany devolana zany hoe tsy manan-katao zany e. Fa betsaka ny olona tsy mahafantatra an'ilay zavatra ao anatiny dia manandrana an'izao karazana asa maromaro zao, manandrana an'izao karazana zavatra atao zao, fa tsy mitovy amin'ny hafa. Ianao teneno akaikinao hoe tsy mitovy amin'ny hafa ianao. Alleluia, alleluia. Fantaro tsara hoe inona ny ao anatinao ao. Fantarinao hoe inona ny ohatrany hoe manamana vanana anao zany, inona ny ohatrany hoe matetika ataonao zany, inona ny matetika miseho eo amin'ny fiainanao. Fa raha fantatrao zay dia izay ilay talentanao. Alleluia, alleluia. Ny fanomezam-pahasoavana dia voazarazara. Alleluia. Ny fanomezam-pahasoavana misy amin'izy io. Efa Andriamanitra mihitsy nametraka azy tao aminao, fony mbola tao akipony nenitsika sy anao. Amen, amen. Fa misy ihany koa nefa ny fanomezam-pahasoavana azo tamin'ny alalan'ny fametran-tanana sy faminaniana. Ianao malala fotoana ohatrany ahoana ny natsapanao hoe izao ny zavatra ato anato. Alleluia, alleluia. Ao anatina tokantrano anankiray, efa hitako ihany koa zay, tsy manaiky raha lehilahy ny asan'ny vadiny. Tsy eto ihany koa le olona tsy manaiky raha lehilahy ny asan'ny vadiny. Vitako ianao, za foana mampidi-bola, eo ianao manao garde à la maison, miambina zaza. Mila miara-miasa raha-mpivady, samy manana talenta ny mpivady, fa mila miara-miasa satria ny fiainana mila vola, ny asan'Andriamanitra mila vola, satria miresaka amin'olona manompo an'Andriamanitra androany. Alleluia, alleluia. Efa tsy lamaody tsony zany madama mijanona trano tsy mampidi-bola, fa mila ampiasaina ny talenta zay anananao. Misy talenta ao anatsika sy anao ao. Misy zavatra ao anatiko sy ao anatinao. Inona ny anao? Fantarony ianao. Manjaitra ve? Afaka ataony e manamboatra haty-hatonondana kely e, dia asiana reny zavatra éponge reny ao anatiny e, efa mampidi-bola. Na tsy mivoaky ny trano ary fa possible tonga ny olona manatona. Alleluia, alleluia. Ao anatin'izany mila tsy be fandanina, satria zava-misy dia zao. Lasa miasa ohatra le lehilahy, tsy eto koa le olona, tsy eto le olona. Lasa miasa le lehilahy, dia le madama ao an-trano manao bazary, dia friperie marobe mihinana ny namany. Dia netsasaky le bazary makaiza, netsasaky le vola bazary makaiza. Mila manam-bola ny mpivady, atonga ny anankiray tsy anaonao foana, fa na ny besoin anao nge possible sarotra aminao ny aka ny vola ao an-trano e. Mandeha amin'ny kilodoka, mivoaka amin'ny kilodoka ilay vola, satria tsy misy équilibre, tsy misy fahaiza-mandamina, tsy misy fahendrena. Izay le mila iarahana saina tsara, samy mampidi-bola ny mpivady. Alleluia.
fisainana no mitondra vokatra. Fisainana no mitondra vokatra. Haleluya. Arakaraka ny zavatra saintsainao no mahatonga vokatra hoeo aminao. Rehefa tsy tampamokatra atsika ny devody dia ny saintsika ny cible avany voalohany satria fantany fa zao sy ianao efa manana an Jesosy. Aoka tsy ho mety reberebeny satana cible avany satana ny sainao teneno namanao kaikinao io. Dia mila zao sy ianao mila mahatakatra, mila misaina zavatra tsara, mila misaina zavatra tsara foana eo amin'ny fiainana. Satria indraindray tsika misy zavatra ataontsika ohatra mivarotra ianao, ino cible avany devoly ao ka manao maro fa tsy raha letaka dia hoy izao koa iha marina zay janvier février mars iny tsy raha misy varotsy letaka izao hoy iha ny amin'ny Andriamanitra tsara ny andro rehetra. Haleluya. Avainy zao sy ianao na dia janvier io ataovy, na dia février io ataovy, satria navaina anao io, navaina anao io. Farakaraka ny fisainantsika ihany mahatonga atsika mitondra atsika ahavokatra amin'ny zavatra izay ilayntsika amin'Andriamanitra. Saintsaina zavatra tsara dia zay tanteraka aminao, zavatra tsara zay saintsainao. Misaintsaina zavatra ratsy dia zay tanteraka satria zay koa ny saintsainao. Ny natahorako ihany hijoba no nankavita. Haleluya. Fa mila zao sy ianao mila mahatakatra, mila mitondra vokatra eo amin'ny fiainanao. Aza manaiky cible van devoly zany satria ny saintsika ihany ho aho io no mamaritra ny hoavintsika. Raha tianao ho tsara ny hoavinao, aoka ny fisainanao tena hanana fisainana tsara. Atao miaby zay raha tokony hanakivy anao fa azakivy amin'izany satria manana Andriamanitra tompony famokarany anao io. Ndao hiova amin'ny fanavaozana ny saina. Aoka ny saina tao 2000 ny tany fa tsy haiko intsony fa la ny daty aza entina amin'ity taona 2026 ty. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Amen. Io azotsika atao iaby. Fa rehefa hitanao tsy mampandroso anao ajanoy. Araka ny voalazan'ny Paoly tao amin'ny maro karazan'olona hitako eto hisy fahavokarana ny fiainany satria tsy hisaintsainany ianao intsony ianao fa hisaintsainany ianao. Antsika sanao dia hitondra ny loha hevitra hoe velomin'ny fahasoavana ao anatinao. Haleluya. Tadidio fa ny olona eto ambonin'ny tany dia samy manana ny zavatra napetraka Andriamanitra ao anatiny. Haleluya. Tsy misy olom-pona zany eto. Haleluya. Ary tsy misy olona tsy manan-javatra zany eto. Haleluya. Manan-javatra izao sy ianao. Teneny eo akaikinao hoe manan-javatra ianao. Rehefa mino anao fa manan-javatra dia ho lasa lavitra. Haleluya. Tsy haiko hoe inona ny zavatra lalovanao androany fa te hampaheranao hoe manan-javatra ianao. Aza mifaninana mihafa, aza mijery ny hafa hoe ianona mahay an'izao, ianona mahay mihira, ianona mahay an'izao, ianona mahay mitoriteny, ianona mahay mivarotra, fa ny anao jereo androany misy zavatra ao anatinao. Haleluya. Misy voana apetrak'Andriamanitra ao anatinao. Fa rehefa hietsehanao hitondranao lavitra io amin'ny anaran'i Jesosy, hitondranao lavitra io amin'ny anaran'i Jesosy. Rabrabin'ny olona ngetsika sy ianao raha fa tsy manan-javatra. Pepony olona ngetsika sy ianao raha fa tsy misy zavatra ao anatintsika sy ianao. Esoesony manodidina ngetsika sy ianao raha fa tsy manan-javatra. Ambanin'olona andao zareo anakampoa, andao zareo anakampoa fa manan-javatra izao ary manan-javatra ianao. Haleluya. Fa na dia kely aza izao sy ianao mbola olo tonga lehibe. Haleluya. Ny kely ihany miakatra. Haleluya. Ho tadiavin'ny olona ne ianao amin'ny anaran'i Jesosy.
ho ilain'olona ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fantan'olona eto Mahajangana ny anaranao. Ho fantan'olona manodidina anao any anaranao. Hoe misy an'izany raha vavy zany mahay manao délivrance izy, mahay mitondra ambava. Raha izy mitondra ambavaka ny marary dia sitrana ny marary. Halleluja, halleluja. Io fahasoavana ao anatina io etseo foazo atonga anao lavitra. Halleluja. Inona ny tokony ataontsika? Zavatra tokony ataontsika voalohany tongava olombavaka. Halleluja. Mila olona tonga olombavaka izao senao atonga ny fahasoavana mivoaka. Halleluja. Tsy misy fahasoavana mivoaboaka fahatan'izany raha tsy vehivavy mahery ambavaka ianao, lehilahy mahery ambavaka ianao. Halleluja. Porrety ao anatina vavaka, andraho anatina vavaka io fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao atonga anazy hitatra. Halleluja. Tsy anao rerany mahazo tombony amin'io raha vavy, tsy anao rerany mahazo tombony amin'io raha lahy, fa ny manodidina anao rehefa mifoany zavatra ao anatinao, ny manodidina anao mahazo tombony. Halleluja. Tsy marete tanana ho an'Andriamanitra. Halleluja. Mety ozy ianao efa manao 12 heures za, mety efa manao 7 heures, ianao rery misy ny tadiavin'Andriamanitra satria ao anatinao le izy. Halleluja. Indraindray ny zavatra ao anatiko sy ny ao anatinao dia mitady combat seul amin'Andriamanitra. Halleluja. Ilaina ny mifarimbona fa ilaina koa indraindray ny mandeha rery. Halleluja. Satria teo lasa lavitra ianao, mila mivavaka maharitra ianao, mandeha rery ianao. Halleluja. Miakatra tendrombohitra rery ianao, tonga ty am-piangonana mamonjy alim-bavaka rery ianao, mifady anina rery ianao, tsy miandry fotoanany fiangonana, tsy miandry baikopy any amin'ny papa sy maman. Halleluja. Raha tianao hivoaka ny zavatra ao anatinao, tongava olombavaka. Vehivavy mahery ambavaka, lehilahy mahery ambavaka. Halleluja, halleluja. Ka izao senao koa androany tongava tahaka ny Jakoba, mahery ambavaka, maharitra ambavaka, mionda ambato. Halleluja. Mionda na tenin'Andriamanitra, manaova sakrifisy mbavaka, sakrifisy na fifadikanina, vavaka mamantona alina maharitra hatonga ny zavatra ao anatinao hivoaka. Jakoba tsy fantatra raha tsy nivoaka ny zavatra tao anatiny. Mety fantatra ihany izy nitantaraina tany aloha tany, fa nivoaka ilay zavatra tao anatiny. Manomboka fantan'olona, manomboka fantan'olona. Raha hivavaka maharitra anao dia manomboka ho fantan'olona, manomboka ho ren'olona ny momba anao, manomboka ho ren'olona ny laza anao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mara-pahatanana ho an'Andriamanitra. Mila fantatra hoe inona ny zavatra ao anatinao dia iza no miandany aminao. Halleluja. Fa ny olona arakaraka ny zavatra iandaniny no fasahiny manao zavatra. Allô? Aka ohatra tsika, raha ohatra olona anankiray zao manana olona ao amin'ny fanjakana izy, zany hoe olona ambony ao, dia zavatra hafa mihitsy ny zavatra vitany eny amin'ny fiarahamonina, dia masamy setrasetra izy eny amin'ny lafiny rehetrarehetra. Satria manino? Fantany fa le olona mendany aminazy ao afaka miaro azy, afaka manokatra lalana azy, afaka manao zay tiany atao aminy dia izay no mahatonga anazy samy setrasetra. Androany ateteny aminao hoe iza no miandany aminao, fantaro ny zavatra ao anatinao. Rehefa fantatrao ny zavatra ao anatinao dia aza maika niseo, aza maika no hita. Allô? Aza maika no ho tonga eo amin'ny toerana. Fa Davida ohatr'izany, nafantatra Davida fa misy zavatra ao anatiny, nafantatra izy fa izy dia ho tonga mpanjaka. Fa Davida tsy nikendra n'izay toerana ho eo amin'ny mahampanjaka anazy, fa arakaraka ny nafantarany hoe zany izy, izay vao maika nidinany ambany. Halleluja. Aza mezaka ny manandratra ny tenanao, aza mezaka ny maneho ny tenanao, aza mezaka ny mba ho hita fa avelao Andriamanitra ilay nametraka ny fahasoavana ao anatinao, anaiky anao avy any ambany, tsy marateraka ao an'Andriamanitra. Avelao izy nanaingy anao araka ny fahasoavana izay ao anatinao. Fafantara ao anatina vavaka io zavatra ao anatinao io. Davida dia natakatra hoe iza ny Andriamanitra. Allô? Andao antsika maky tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Samuel voalohany toko 9 dia ny 9 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly anankiray tamin'ny zatoviny ka nanao hoe indro anankiray amin'ny zanak'i Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy ary mahay mandahateny
sy lehilahy tsara tare ary Jehova ny momba azy. Alleluia. Melohany nafantara ry olona io fa zany Davida, izy nefa nafantatra taloha fa zany izy. Fa izy sy niezaka naneo any tenany mihitsy hoe ity ary mpanjaka fa ianao mila mpitendry lokanga za mahay. Allô? Ianao mila mpahay mandahateny ity fa za mahay. Fa inona ny zavatra nataony? Niafina tany anatina fanetreteny Davida. Allô? Niafina tany anatina fanompony Davida, niafina tany anatina fankatoavany Davida, niafina tany anatina fiambesana ondry Davida. Halleluja. Ary na dia tany azy izy dia tsy mitsahatra manao an'ireo zavatra ataon'ireo. Ary namakintsika teo dia iza ozy ny momba azy? Jehova ny momba azy. Ary fantany tsara fa Jehova ny momba azy. Zany natonga anazy sanana samasamaka ny liona tanora sy ny bera izay naka ny zanak'ondry indray tsy marataka ho an'Andriamanitra. Ha! Rehefa fantatrao ny momba anao, tsy misy zavatra manakana anao, tsy ho any amin'ny anjara voatendrinao, tsy ho any amin'ny antsonao, tsy ho any amin'ny zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao io, satria fantatra hoe iza ny mendany aminao. Halleluja. Davida ngefa nafantatra fa ho mpanjaka izy. Davida ngefa nafantatra fa misy toerana efa nomanin'Andriamanitra azy. Fa be dia be ny zavatra nanakana anazy, anisan'izany io liona io. Fomba hoana ny divan'olombelona amina liona sy bera. Fa fantany hoe Jehova ny momba azy, ka na dia hiady amin'io aza tsy mampaninona anay io. Rehefa fantatra hoe iza ny momba anao, say ianao mitsofoka ao anatina zavatra anankiray, na dia tsy naomby azy ianao teo aloha, na dia tsy naomby indroa, tsy naomby intelo, fa ambadika ty ianao, sandray ny manomboka satria fantatrao Jehova ny momba anao. Ozy ny fanahy masina hoe mahatonga ny zanak'Andriamanitra ozy tsy mety tafavoaka izy dia miantetra amin'ny mazanaka izy. Ny zanaka maninona? Rehefa tsisy izy dia maninona? Miao. Ny zanaka maninona? Rehefa tsisy izy dia maninona? Dado, izay ato tsy misy. Mamo, izay ato mba omeo kely. Aza miteny aminao, raha manana tokantrano anao tonga eto, raha tsy manana ianao, aza makany amin'ny ray aman-drenao zany, fa ereto tadiavo Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra tadiavinao, amaty izay zavatra ilainao, tsy marataka ho an'Andriamanitra. Vavaka ataon'ny vehivavy na inona zavatra impossible eo anoloany dia karazana tetezana anankiray ny vavaka ataony. Raha tena mivavaka izy dia iny vavaka iny karazana tetezana anankiray iampitany amin'ny atao hoe fahagagana. Ninona zavatra impossible eo anoloanao afaka hody fahagagana zany. Hoy hoe afaka hody fahagagana zany. Vehivavy be da be ao anaty baiboly ao manomboka any amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao nanova tantara. Ianao na vavy malala tonga eto amin'ity toerana dia afaka nisy impact ianao eto ambonin'ity tany ity. Afaka ny ametraka fiantraika ianao eny amin'ny manodidina anao, afaka ametraka fiantraika ianao eny amin'ny fianakavianao, afaka ametraka fiantraika isika eto Mahajanga, afaka ametraka fiantraika isika eto Madagasikara, afaka ametraka fiantraika isika manerana an'izao tontolo izao. Isika vehivavy manko ny manana ny atao hoe tranonjanaka. Ary io tranonjanaka io dia natao hiterahana io. Ary rehefa ny vehivavy anankiray rehefa tsy ao tsony ny tranonjanany raha ny ara siantifika dia tsy mamokatra tsony izy, tsy afaka ny amoaka taranaka itsony izy, satria izay tranonjanaka izay mihitsy no afaka mampamokatra azy. Misy fahavokarana izay napetraka Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao raha vavy malala. Misy fahavokarana izay ao afaka ny amoaka antsika ho amin'ny fahalebiazana. Afaka ny amoaka antsika ho amin'ny fahalebiazana. Iana zao vehivavy momba lazainy baiboly. Fa nanana ny fahavokarana hita ao anatiny izy namomba aza ny lazainy baiboly satria nanana tranonjanaka izy. Fa rehefa nivavaka io vehivavy io dia nanova tantara. Nivavaka izay nataony. Ny zavatra tsy vita ny siansa dia vita ny vavaka izay nataony miaraka tamin'ny herin'Andriamanitra tao anatiny tao. Wow! Afaka niteraka ny Samuela zany dia mpamina ny goavany zany tamin'ny fotoan'androny. Midira ao anatina vavaka, milomanosa ao anatina vavaka, tahaka izany ilay vehivavy Kananita. Rehefa nanana zanaka vavy nampahoriany demoni loatra hozy izy ny baiboly. Nisisika io madama io
nisisika io vehivavy io na dia efa nampitoviany Jesosy amin'ny amboa aza sy ny rarany zany e, fa nivavaka izy niaraka tamin'ny finoana, fa nivavaka niaraka tamin'ny finoana nataony. Na Jesosy aza tena salue anazy mihitsy hoe tsy mbola nahita finoana ohatry tiana tamin'ny Israely aza. Wow, mety misy zanaka ampahorian'ny devoly ao, mifoka, mikiaka toka, miaraka amina maboto. Mety efa ely zay nananaranao zay, mety efa nataonao nianatra an-dranomaso, mety efa nataonao ny menasy madinidinika fa tsy ny rara eny zany. Midira ao anatina vavaka tahaka ny vehivavy kananito te manana finoana fa Andriamanitra tsy manary anao zany. Ya, Andriamanitra tsy manary anao zany. Hitanao fa ny vehivavy rehefa mivavaka dia misy fahefana ny vavaka ataony. Ya, afaka manovatra angam-piainana ny vavaka ataony, na zanaka maditra na zanaka ampahorian'ny demoni azy. Rehefa mitsangana zany vehivavy zany mivavaka tsy manaiky miaraka amin'ny finoana, Andriamanitra mamaly, Andriamanitra manao zavatra satria mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy. Ya, fa ndao hiditra ao anatina vavaka raha vavy malala. Halleluja, tsy mbola dila zany ao ny andro ny vavaka e. Ary Jesosy mihitsy no nilaza fa tena tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Misy fotoana zany mety reraka ihany, fa mila tsy manaiky, mila manao fanahinina. Tsy mbola dila ny andro ny vavaka. Raha manomboka androany ianao no anapa-kevitra ilona ao anatina vavaka, hiditra ao anatin' zany hoe vavaka izany, Andriamanitra tsy manary anao. Ho asehon'Andriamanitra anao fa mpiainy vavaka izy, ary ho asehon'Andriamanitra anao fa mpamaly vavaka izy. Hitanao ny fanoharana nataon'i Jesosy, le vehivavy mpitondra tena na herinangataka. Vehivavy mpitondra tena na herinangataka, efa fantany fa io lehilahy io olona tsy marina io, olona tsy mena masolona io, olona tsy matahotra an'Andriamanitra io, fa izy ny sisika e. Dia jereo io izay ataon'ilay mpitsara tsy marina, Andriamanitra va tsy hanome rariny ny olom-boafidiny izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitara indrindra va izy. Lazaiko aminareo izy fa omeny rariny faingana izy. Fanoharana matetika no ataon'i Jesosy rehefa hiresaka izy. Izany hoe raha ny toetra nyity lehilahy mpitsara ity tsy tokony hanome rariny anazy mihitsy. Dia exact amin'izany ihany koa ny fiainantsika indraindray, na mivavaka azitsika possible mbola tsy amin'ilay fotoana amaliana Andriamanitra antsika, fa rehefa mitohy miantsoantso ianao andro aman'alina miova hevitra Andriamanitra. Ngatsy ohatr'izany nataony tamin'ny Ezekia, niteny tamin'ny Isaia izy hoe andana teneny olona io hanafatra ny havany fa ho faty izy fa tsy ho velona. Tsy mora ny maheno an'izany, fa nitodika tamin'ny rindrina izy, nanomboka ny vavaka izy satria efa fiainany zany. Nanomboka ny antsoantso izy hoe Andriamanitra, zarovy reny nandehanako tamin'ny famarinana teo anatrehanao hoe azo antoka fa raha ny zavatra nampatsiahiviny io lehilahy io an'Andriamanitra miandry azy ny lanitra. Ny Baiboly dia milaza fa zava-dehibe eo anatrehan'i Jehovah ny fahafatesan'ny olona masina, miandry azy ny lanitra. Fanampian'Andriamanitra 10 taona ny androny. Hitanao, misy fotoana rehefa tena mivavaka ianao, rehefa tery ianao manova ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra, makasika ny fon'Andriamanitra. Wow, enganeka ianao zay olona zay raha vavy malala, enganeka ianao zay olona zay raha nata malala. Raha ivavaka ianao, itoy ivavaka ianao, tsy ho kivy ianao, fa mbola itoy hitady an'Andriamanitra ao anatina vavaka. Andriamanitra maly ianao. Halleluja. Andriamanitra ny mianao rariny faingana, ary tsy tarejetra ny Andriamanitra maly ianao. Halleluja.